Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy efitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiantony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasafa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramason eto amin'ny radio Fania. Eo ambany fahefanao avokoa ny zavatra rehetra ry Tompo, ary tsy misy afaka hanohitra ny sitraponao. Ianao no nahary izao rehetra izao, ny lanitra sy ny tany mba amin'izay rehetra ao amin'ny abakabaka. Ianao no tompon'izao tontolo izao. Nalaigny tao amin'ny bokin'ny Estera, toko fa 13. Falifaly sady ravoravo mitsikitsiky magnatriky fiarabagna amintsika jiaby. Atsika magnaraka tsy tapaka ty onjam-peo mamitsika ity. Natao izy ty ampitamatra atsika mba ologno raiky. Agnatin'ny fiombonana zegny atsika miatriky mandrakariva ny synode ny diocèse ary miezaka agnatanteraky zegny eo amin'ny fiainatsika manontolo. Ny eglizy niany ty manolotra loha-hevitra lehibe amintsika, ny tany mbalobok'Andriamanitra atsika. Izay dia mitondra atsika hagnatsara ny fiainagnatsika misimisy kokoa ary magnamafy zegny ny toroteny ndraiky fampianarana hoentin'ny son excellence Monseigneur Archevêque amin'ny alalan'ireo toroteny sy amin'ny alalan'ireo vakiteny masina roson'ny eglizy amintsika iniany ty. Ka asaina ampitiavagna ampifaliana atsika rehetra agnaraka sy tandregny iaino indrindrandrindra izegny toroteny izegny ampinogna ampitiavana ary amin'ny fanantenana. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra. Vakiteny masina voalohany, bokin'ny Isaia mpaminany. Andeha ihira ho an'ny malalako aho, ilay irany malalako, ny amin'ny tanimboalobony. Ny malalako dia nanan-tanimboaloboka teo amin'ny tanety mahavokatra. Ka nasainy ny tany, no esoriny ny vato taminy, ary namboly karazam-boaloboka teo izy. Nanorina tilikambo teo afovoany izy, ary nandavaka famaizam-boaloboka koa. Nampoiziny amoa voaloboka tsara izy, kanjo divay marikivy no vokany. Ary izao kosa, riponina ao